Fa miarabantsika tsirairay avy manaraka indray ity fandarana miomana iaona amin'Andriamanitra ao ity. Miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Mbola te hanohy izay amin'ilay resaka hoe mahafantatra an Jesosy. Satria Jesosy nivony ity filazantsara ity. Ity Baiboly ity manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy dia Jesosy no ambarany. Jesosy tokana, Jesosy lay Andriamanitra. Isy mandahany zany fa Jesosy no Andriamanitra. Rehefa ndresaka Jesosy ao amin'ny Jaona toko 9 dia hoy izy hoe mbola tsy ary akory Abrahama dia efa izy ahako, izaho, je suis. Tany amin'ny Exodus toko 7 tany izy toko 1, toko 2, toko 7 miresaka tamin'ny Mosesy lay ray-pahary. Dia anteny izy tamin'ny Mosesy rehefa nanontany Mosesy rehefa le aniraka azy anala ny zanak'Israely hiala tao amin'ny fanadevozan'ny Egypta dia anteny Mosesy hoe izy ary no teneniko hoe naniraka ahy rehefa manontany azy zanak'Israely. Dia anteny izy hoe lazao azy fa izao lay izy, izao izay izy no maniraka anao. Zany hoe lay je suis. Lay je suis zany hoe Jesosy zany, Jesosy zany. Voalaza hoe mystère tamin'izany fanekena taloha dia amin'ny Jesosy fa efa naseho amintsika ankehitriny izao Jesosy. Jesosy zany ary tia hampafantatra antsika mihitsy hoe Jesosy Kristy lay maty tamin'ny hazo fijaliana, nalevina, nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesany. Jesosy no ambara amintsika tsirairay avy. Jesosy lay Andriamanitra, lay izy hatrizay aroa mandrakizay. Any amin'ny Isaia ianao mahita ny amin'ny hoe faminaninany amin'ny hoe ho teraka Jesosy. Dia ny ambarany ao hoe Jesosy io dia be da be zavatra teneniny ao. Donc raha antsika mijery vetivety zay Isaia toko 7 dia voalazany ao mihitsy hoe zaza no ateraka antsika, zazalahy no ateraka ao antsika, ny anarany atao hoe Emmanuel, Immanuel na hoe Andriamanitra amintsika. Voalaza hoe ny anarany atao hoe Magag na hoe merveilleux. Voalaza hoe ny anarany atao hoe Rainy mandrakizay, Père éternel. Zaza ho teraka nefa lazaina hoe Père éternel. Zaza ho teraka any tranon'omby fa efa tenena hoe ny anarany dia Père éternel, Rainy mandrakizay. Jesosy io. Mila mahafantatra Jesosy ianao hoe Jesosy io lay mpahary, Jesosy io Andriamanitra. Yahoua, lay Yahvé, lay mpahary, Jesosy Kristy zany. Mety misy ho tafotoana tsy hainaiky zany fa zany ny fahamarinana. Zany ny fahamarinana. Isaia toko 7 andininy 4 ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ho anareo. Indro ananjanaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany ataony hoe Immanuel na hoe amintsika Andriamanitra. Mahafinaritra be nge zany. Jesosy zany hitonga nofo io i Jesosy maty eo amin'ny hazo fijaliana io no Andriamanitra, amintsika Andriamanitra. Emmanuel zany ny anarany. Ary hoy izy hoe rehefa zay zany nambarany hoe ny anarany Emmanuel, amintsika Andriamanitra. Zavatra mahafinaritra be zany dia mbola jerentsika indray ny Isaia toko 7 andininy 5. Isaia toko 7 andininy 5. Fa zaza no teraka ao antsika, zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia ho antsoriny. Ny anarany atao hoe Mahagaga, mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, Rainy mandrakizay, andrina ny fiadanana. Jesosy zany. Jesosy zany. Mahagaga ane zany amintsika. Jereo amin'ny andininy 5 hoe zaza no teraka ao antsika. Voasoratra mihitsy hoe zaza no teraka ao antsika, zazalahy no omena antsika. Fa jereo amin'izay le toyany hoe ny anarany ataonao hoe Mahagaga, ny anarany ataonao hoe mpanolotsaina na mpanolotsaina Mahagaga, ary ny anarany ataonao hoe Andriamanitra mahery. Izany mbola andafa tsy Andriamanitra Jesosy. Izany mbola andafa Jesosy dia lay izy hatrizay ary mandrakizay, lay fahazavana, lay mpahary, lay Andriamanitra tokana, Jesosy Kristy. Izany mbola andahany zany. Zany atao amin'ny Baiboly. Aoka hiverina abitsika tsy andeha amin'ny fampianarana izay napetraky ny olona sy ny lazain'ny olona fa Jesosy Kristy marina, tonga nofo teto ambony tany, tonga hamonjy amin'ny maha-olombelona fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra ihany koa. Mazava tsara io teny io. Ny anarany Rainy mandrakizay, andrina ny fiadanana. Jesosy Kristy zany.
Jesosy Kristy zany tia nazareana antsika hoe ringana ny oloko noho ny tsy ny fahalalana ary manao tsinitsinona an Jesosy lay Andriamanitra, lay mpamonjy tokana. Ary rehefa mamaky indray ianao any amin'ny Matio any dia rehefa miteny hoe Jesosy dia inona ny dikany hoe Jesosy? Andriamanitra ny mpamonjy, Yahvé ny mpamonjy, zany ny anaran'i Jesosy. Tsara Jesosy, mba ho fantatrao zany androany, mba ho fantatrao zany androany hoe io Jesosy io, Jesosy Kristy, lay nombona tamin'ny hazo fijaliana, matika nalevana, nitsangana tamin'ny maty, niakatra ho any an-danitra. Rehefa ho teraka izy ao amin'ny Matio, voalaza dia ozy izy hoe Andriamanitra no mpamonjy, Yahvé no mpamonjy. Ao amin'ny anaran'i Jesosy zany ny famonjena, Jesosy no mpamonjy. Mamaky ianao any amin'ny Asan'ny Apôstôly toko faha-efatra andininy faha-roambin'ny folo, Asan'ny Apôstôly toko faha-efatra andininy faha-roambin'ny folo, dia ambarany hoe tsy misy famonjena amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay azotsika famonjena. Tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena antsika izay azona famonjena. Za tsy te hilaza anarana izaniza aminao, tsy te hilaza anarana mpanompon'Andriamanitra aminao, tsy te hilaza ny tenako aminao, tsy te hilaza ny tokom-pivavahana, na tokom-ponona, na fikambanana, na olombelona, na rafidrafitra, na fombafomba aminao, fa ny atoroko anao Jesosy Kristy, lay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Zay no atoroko anao, tsy hitarika anao amina tokom-pivavahana, na fikambanana, na amina hetsika anankiray, fa za te hitarika anao ao amin'ilay fiainana Jesosy Kristy. Asan'ny Apôstôly toko faha-efatra andininy faha-roambin'ny folo. Ary rehefa miteny koa Jesosy any amin'ny Matio toko faha-valo amby roapolo any amin'ny andininy farany any dia izy hoe arindro izaho momba anareo mandrakariva ambara-patonga fataperan'izao tontolo izao. Zay le Andriamanitra mandrakizay azy éternel, tsy nisy namorony zany, fa ny forona tsisy namorony, nisy ho azy fotsiny amin'ny izy, tsy takatry ny sainao zany, fa zay le fahamarinana. Izy lay izy hatrizay ary mandrakizay. Jesosy zany atoroko anao. Leo ianao amin'ny atoko-pivavahana, leo ianao amin'ny fombafomba-pivavahana, normal raha leo ianao, satria tsy misy an' Jesosy ao, satria tsy ambara ao Jesosy. Miditra ao ny olona mpanota, mivoaka ao izy mpanota. Raha atoko-pivavahana ny toriana aminao, raha fomban'olombelona ny toriana aminao, raha fikambanana ny toriana aminao, raha religion ny toriana aminao, tsy mitondra fiainana, tsy mitondra fanovana, tsy manome fiainana mandrakizay zany dia lazay koa anao mihitsy. Marary nge ny fiangonana amin'izao fotoana e. Tena marary ny fiangonana amin'izao fotoana, satria nahoana tsy ao le tena fiainana, satria nahoana tsy mahalala an' Jesosy ny olona, tsy mahalala an' Jesosy ny olona. Averiko ihany, ary ianao tsy mamorona ako, fa raha tena mijery ianao ary mijery amin'ny maso tsy miangatra ianao ary mangetaheta ianao ka mijery ny fivavahana sy ny ankamaroany ny fiangonana amin'izao fotoana izao, dia marary, tsy ao Jesosy, tsisy fiainana. Any amin'ny fiangonana ane, any amin'ny atoko-pivavahana ane, any amin'ny fiarahana mivavaka ane, no tena ahitana ny fahotana tena mahatsiravina sy tena hoe fahadalana e. Any no misy fijangadjangana, any anatin'ny fiangonana, miditra ao amin'ny fiangonana ny olona mijangajanga, mivoaka avao izy mbola mijangajanga. Miditra ao amin'ny fiangonana ny olona mpifoka sigara, mivoaka avao izy mbola mpifoka sigara. Maty kely fotsiny sigara ao amin'ilay adiny roa na adiny telo, mivoaka avao raisina ray ny arehatra. Fa izy nambara taminao tao amin'ilay fivavahana, sao dia vola, sao dia olombelona, sao dia fombafomba. Fa raha Jesosy nambara taminao tao, lay teny tonga nofo, manova anao, tsy te herika sigara intsony ianao rehefa mivoaka avy tao, tsy te herika fijangajangana intsony ianao rehefa mivoaka avy tao, fa matoa tsy nisy an'izay fiovana izay, tsy nambara taminao Jesosy, ary tsy niprezantena aminao araka ny tokony izy Jesosy, ary tsy nisy hery sy fahefana nanambara an' Jesosy tao amin'izay zavatra izay. Fa marary ny fiangonana, tsy mila fanasitranana, mila Jesosy miditra ao amin'ny fiangonana. Miditra ao amin'ny fiangonana ny olona, tia vola, tia tena, tsy mamela heloka, voaka avao izy mbola mitombo ny fitiavany vola, mbola mitombo ny fitiavany tena. Satria nahoana? Tsy Jesosy ny torianao, tsy Jesosy no ampahafantaran'olona ao, fa volany ao, fitiavam-bolany ao, fitiavana voninahitra ny ao, fizahozahoana ny ao. Ianao nge raha tenen'i Jesosy ianao dia izao no lazain'i Jesosy e. Ianao mila mandany tenanao a, mila mitondra ny hazo fijalianao isan'andro a, dia manaraka an'i Jesosy.
tamin'ny heriny dia nilaza hoe ozy Paoly hoe ataoko fatiantoka ny zavatra rehetrarehetra, ataoko taimboraka ny zavatra rehetrarehetra, ataoko tsisy antony ny zavatra rehetrarehetra noho ny fioaran'ny fahatsaran'ny fahalalana an' Jesosy, mba halala an' Jesosy ahako, ahafantatra an' Jesosy ahako, fa mampalahelo fa tsy ampahafantarina ny olona amin'izao fotoana i Jesosy. Tsy fantatrao amin'ny teolôzia Jesosy, tsy mampafantatra anao an Jesosy ny teolôzia, lazaiko aminao zany. Olombelona namorona an'izany. Tsy amin'ny resaka école sy fombafomba fizarana sy fianarana amin'ny masaina no ahafantaranao an Jesosy. Porofony zany reto olona ato amin'ny Baiboly reto, izay nanana ny hery sy ny fahefana, izay namoaka ny démonia, izay nanangana ny maty, izay nanasitrana ny marary, izay nampibebaka ny olona manarivony. Porofony zany tsy olona tany amin'ny teolôzia ireo na ray ary. Faculté de théologie na école de théologie na tany amin'ny école biblique. Amin'izao fotoantsika dia mahita afisy eny amin'ny rindrina eny hoe fampianarana école pastorale. École pastorale zany nge tsisy an'izany tato amin'ny Baiboly. Miaraka tamin'i Jesosy ny olona, nofanin'i Jesosy tany amin'ny mangingina dia nitory tamin'ny hery sy ny fahefana. Amin'izao fotoana business, entreprise, fitadiavam-bola sy fitadiavana harena, fivavahana. Fa lazaiko aminao mihitsy fa ato amin'ny Baiboly Paoly nianatra an'izany hoe fahaizana ny lalàna zany, fa tsisy famonjena atao anatin'izany. Hoy hoe ataoko taimboraka zany. Nicodémos nitandrina ny lalàna ary ny feno lalàna, fa tsy nisy fiainana atao amin'ny Nicodémos. Ary nandeha mangingina tamin'ny alina izy nakao amin'ny Jesosy hoe inona moa ty zavatra ianarako sa lazaiko ty, toa tsisy fiainana akory, fa nakao amin'ny Jesosy mihitsy izy mba hahafantarany an Jesosy. Mosesy nianatra tao amin'ny Farao nandritry ny 7 taona, fombafomba ny Egypta rehetrarehetra, tsy nitondra fiainana ho azy zany, fa nalefy Mosesy nakany anefitra nandritry ny 7 taona, niendahana fomba ny Egypta tao aminy, niendahana ny fisainan'ny Egyptianina tao aminy, niendahana zay tsy avy amin'ny tompo tao aminy. Nofanina tany amin'ny désert izy, fa tsy tany amin'ny université amin'ny Farao, tsy tany amin'ny faculté amin'ny Farao, mba ahafahan'ny tompo nampiasa azy. Eli zany nanana ny hery sy ny fahefana sy ny voninahitra zany, zany tsy hitanao hoe nianatra taiza zany na niofana taiza zany na nanana diplôma n'inona zany. Fa jerevo momba ny Eli fa tsy mahita n'inona atao anao fa hoe Elia ilay tisbita, tsy nisy mombamomba azy fa nanana ny hery sy ny fahefana, ary ny tsiray tsy kombakomba tamin'ny mpaminany ny bala izay nila sitraka tamin'ny mpanjaka, nila sitraka tamin'ny mpitondra fivavahana, nila sitraka tamin'ny mpitondra, fa tena niataka mihitsy zany Eli zany. Jaune mpanao batisa zany tsy hitanao hoe tany amin'ny fariseo na tany amin'ny sadoseo na tany amin'ny mpanoradalàna, tany amin'ny mpisorona. Jaune mpanao batisa zany tany anefitra nisy an'izany Jaune mpanao batisa zany. Valala no haniny, tantely rembo no haniny, ny fitafiana rameva, hoditra rameva. Fa tao amin'ny Jaune mpanao batisa ny hery sy ny fahefana satria nalala an Jesosy izy, nafantatra an Jesosy izy. Firifiry amin'izao no mitory, manambara, mizara an'ity Baiboly ity fa tsisy fiainana, tsisy famonjena, tsisy fiovana, tsisy fibebahana satria tsy manambara an Jesosy, fa ny tena no ambarany, olombelona no ambarany, fa tsy manambara ny tompony aina. Miverena amin'ny filazantsara marina, miverena ato amin'ity Baiboly ity fa Jesosy no voalaza ato, mianara amiko Jesosy. Jerevy Jaune any Patmosy, any amin'ny sesitany, any no natoka ny tompo namoaka an'io apokalypsy io na fanambarana, révélation, milaza ny zava-miafina, ny zavatra hoafa rehetrarehetra. Tany amin'ny école taiza Jaune, tany amin'ny faculté de théologie taiza Jaune, fa tao amin'ny Jesosy izy ary netiny Jesosy mangingina, nitokana mangingina, dia naseho an Jesosy ny fahamarinana. Jerevy Jesosy rehefa nitory ny filazantsara dia ozy ny olona hoe fa izy ty tsy ve tsy le zanaky ny mpandrafitra ve ty, ary eto amintsika daholo ny rahalahiny, tsisy nahitany azy hoe ty le olona manana diplôma, nanana fahalalana, nanana zao sy zao, fa olona tsotra, olona simple. Fa tao amin'ny Jesosy ny fanahany Jehovah ray, fanahany ray, fanahy masina, Luka 2:4, ary nitory tamin'ny hery sy ny fahefana izy. Tahaka izany koa ry Petera sy ry Jakoba sy ry Jaune rehefa nitory tamin'ny andron'ny Pentekoste, dia ozy ny olona hoe amin'ny teny frantsay izy hoe idiot, zany hoe tsy misaina, tsy mahala-pahalalana, olona tsy mahay. Dia zay mihitsy no nitenenan'ny Synedriona sy ny mpitondra fivavahana azy hoe reo olona tsy mahay ninino ireo no mitory ny tenin'Andriamanitra. Halleloja,
Jesosy magaga mamaky ianao Korintianina voalohany toko voalohany dia ozy ny tompo hoe ny adala n'izao tontolo izao mihitsy ny vidian'Andriamanitra, ny varazana, ny kely, ny farahidiny izay natao tsinitsinina no ny vidian'Andriamanitra mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra, hanehoana ny herin'Andriamanitra, hitondrana ny famonjena. Mila an' Jesosy ianao, mila an' Jesosy ianao, diplôma, fahaizana, fahalalana, resaka fahalalana-tsaina sy resaka zavatra ny ratovinao ara-tsaina mirodana daholo zany, fa mila manana an' Jesosy mihitsy, manana ny fahalalana an' Jesosy ianao. Fa ny zaika ny Paoly tena hoe ataony taimboraka ny zavatra rehetrarehetra. Fa zay lazaiko zay hoe tsisy famonjena ao amin'ny fiangonana sy ny fivavahana, fa miditra ao ny olona mpanota, mivoaka ao izy mpanota. Miditra ao ny olona anaty tokantranomaso, mivoaka ao izy mbola anaty tokantranomaso. Miditra ao ny olona tia vola, mivoaka ao izy vao maika mbola mety vola satria resaka vola ny toriana. Miditra ao ny olona ao anaty kolikoly, ao anaty lainga, ao anaty fitaka, ao anaty fraudy, mivoaka ao izy mbola mitohy ny fitaka, lainga, ny fraudy. Satria nahoana tsy ilay tompony aina, tsy ilay Jesosy no toriana, ary izay mitory tsy manambara amin'ny hery sy ny fahefana, ny fibebahana sy ny fahamasinana sy ny tahotra an'Andriamanitra. Fa raha tafahoana amin'ny Jesosy zany lazaiko anao marimarina kokoa fa mibebaka zany, miala ny fahotana zany, tena lazaiko anao zany. Jaona toko fahefatra, ilay vehivavy Samaritana, ilay tena hoe mpivarotena ary efa nanambady inenina, nefa niona tao amin'i Jesosy tsy teherika fijangajangana tsony satria niona tamin'i Jesosy, niona tamin'ilay tena lehilahy, ilay tena izy dia Jesosy. Zakaios zany lehibe ny mpamoretra, nanao kolikoly, nanao ny alatra, nanao ny lainga, fa rehefa niona tamin'i Jesosy zany no nerany avo efatreny izay rehetra nataony tamin'ny tsirara sy ny fanapakana, ary ny atsasany fahalalana nomena ny malahelo satria niona tamin'i Jesosy izy, niona tamin'i Jesosy izy. Any amin'ny asan'ny apôstôly any rehefa nitoriana ny filazantsara, ny olona tonga dia navoaka fotsiny boky fanaovana mazio dorana, navoaka ny ody, navoaka daholo ny fanompontsampy rehetrarehetra satria Jesosy no ambara. Mila ambara Jesosy, ianao mandray ahako eo amin'ny teny androany io. Raisy Jesosy, ho fiainana ho anao, ho famonjena ho anao, fanavotana ho anao, ho fanafana ho anao. Dia ndana teneno ny pastera anao, teneno ny diakona anao, teneno ny loolona anao, teneno ny evangelistra anao, teneno izay rehetrarehetra mbola tsy mahalala an' Jesosy fa mandeha amin'ny fahalalana ny saina sy amin'ny fombafomba sy amin'ny rafitra sy ny fanangejana ny olona mba hibebaka, mba hiala amin'ny ratsy, mba hiala amin'ny fahotana ary anatona an' Jesosy mba ho vain' Jesosy ary hitondra fanovana ho an'ny manodidina ihany koa. Fa ny fiangonana dia davon' Jesosy eny raha mamaky ianao amin'ny Efesianina dia hoe mba ho fantatra amin'ny alalan'ny fiangonana ny fahendrena maro samihafa ny amin'i Jesosy. Zany hoe ny fiangonana tokony aneo ny voninahary Jesosy, aneo fahamasinana, aneo tahotra an'Andriamanitra, aneo fanetretena, aneo hoe tsy mipetraka eto amin'ity tany ity fa miandry ny fiverenan'i Jesosy. Fa raha zao anao no mijery ny fiangonana tsisy an'izay fahamasinana zay, tsisy an'izay tahotra an'Andriamanitra zay, fa manorina fanjakana eto tany zany ny ataon'ny fiangonana, kanefa milaza hoe saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Mila mahalala an' Jesosy tsika, mbola mijanona amin'izay hoe mahalala an' Jesosy zay ihany tsika. Fa rehefa mahalala an' Jesosy ianao, potika ny fahotana, tsy andevon'ny ota intsony ianao. Rehefa mahalala an' Jesosy ianao, miala amin'ny firehareana, tsy ianao tsony no miseho. Hoy izy Jaona hoe allo izy hitombo ary izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy miena na mahany io kapa io tady kiraro tady kapan'i Jesosy io ary tsy mendrika ho anahy. Rehefa mahalala an' Jesosy ianao, tsy sarinao tsony eny amin'ny Efisy eny rehefa hitory-teny ianao. Rehefa mahalala an' Jesosy ianao, miafina ambany dia ambany dia midina ambany dia ambany ianao. Rehefa mahalala an' Jesosy ianao, tsisy fanindraindrana tena sy fizahozahoana. Rehefa mahalala an' Jesosy ianao, tsisy fanandevozana olona tsony ao aminao. Fa ozy ianao tsy ondriko rehefa ondrin'i Jesosy, ary amahana ny ondrin'i Jesosy no ametrahana anao, fa tsy amahana ny ondrinao ary ianao no fahana ny ondry. Fa miaso anao Jesosy hoe ho atongony ary mba halala an' Jesosy. Na izy ianao, na izy eto, na mpaminany, na apôstôly, na mpampianatra, na evangelistra, na mpiandry, na mpitory filazantsara, na olon-tsotra, na iza. Mipetraha dia makanesy ao amin'i Jesosy, dia miondre, dia dinio daholo aloha zavatra rehetrarehetra toriana sy ambara. Fa raha resaka vola, raha resaka olombelona, raha resaka fikambanana, raha resaka rafidrafitra, raha resaka zavatra ny tany, raha resaka ara-materialy, mipetraha mihitsy aloha dia hajanony ny fitoriana sy fivavahana sy fanaovana asa io. Mipetraha mihitsy aloha dia aloha tena volavolain' Jesosy, ravahan' Jesosy mihitsy ny momba an'izany dia hitory fiainana vaovao, hiprezante an' Jesosy amin'ny fahatsorana, hitondra ny olona ho any amin'ny fanjakany lanitra fa tsy ho amin'ny fanjakako na amin'ny fanjakanao. Fitiavana anao ny ilazarana an'izany ary mbola tombonandro zao.
ho an' jesosy ny voninahitra amen.